So when she was put through the test, she never hesitated a minute. Afatra Turin Pamnani William Marion Branham mitondra ny lohateny manao hoe mahazo ny vavahady ny fahavalo. Tamin'ny fahavalo Novambra 7 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. That's the people God can use when you're fully persuaded that God will keep His promise. Good morning, Miarahaba antsika rehetra ary faly aho fa tafaveriny indray amin'ity marainty eto amin'ny tabernacle mba hivavaka ho an'ny olona marary io. Matetika no miezaka izay ny aketo tsindraindray ary mivavaka ho an'ny olona izay tonga avy amin'ny toerana maro samihafa mba hivavahana. Ary eto tsy hoe zay zao dia andeha hamonjy an'ireo fivoriana any Californie sy ny morotsiraka andrefana, ary azo antoka fa ilainay tokoa ny hivavaka reo mba amindra fo aminay io Andriamanitra ny lanitra io eo ka anome anay fivorian-dehibe. Vao tonga omaly aho na omaly alina ranomarina ifantara fa omaly no anisan'ny eny afaka omaly sy omaly no anisan'ireo andro tsy hay adinoana eo amin'ny fiainako. Teo fantatro fa misy olona roa na telo farafakely ny ato amin'ity efitrano ity no vavolombelona ny amin'ny fidinan'ny tompo omaly, ary nisy zavatra lehibe nafinaritra ny tranga. Nefa tsy manana fotoana hitantarana an'io aminareo aho an'io maraina fa mety amin'ny alady maraina izao alohan'ny hainganay no mety misy fotoana mandritra ny afatra hitantarako aminareo. Raha sitrapony tompo dia hoeto aho amin'ny alady maraina na dia nivavaka ho an'ny marary fotsiny azy, mety anainga mitatao vovonana eo zahay raha azo atao ka ho an'ny Saint José mba hanao fivoriana any Saint José, Californie. Ary raha mahafantatra olona manodidina ny morotsiraka andrefana any ianareo, inotsika fa mety ho eo lay fotoana nandrasako hatriny ela dia ny fiovana eo amin'ny fanimpoko manaraka. Ary tena antombotra zany no everiko fa hitranga omaly io, ary inoko fa tsy hoe ilay intsony zany zao fa ho zavatra ambony lavitra noho izay rehetra efa hitantsika na rentsika hatreto zany. Eny tsaroa fa zao no lazain'ny tompo zany risaka izy, ka dia andrasantsika amin'ny fotoana rehetra fotsiny io. Ary sika manao fivoriana ao amin'ny kianjan'ny tsenabe izy ireo zao, ataoko fa marina zany sa tsy zany Jen, eo amin'ny kianjan'ny tsenabe ao Saint José, Californie. Ary ho fivoriana 10 andro izay manomboka ny 20 hatramin'ny 27 zany ao Saint José. Eny tsaro fotsiny zay ary mivavah ho anay. Eny mila eo amin'ny raha hivoaka rapitaona sika afaka adiny ray sasany eo dia andeha sika hanomboka ny fivoriana hivavahana ho an'ny marary sy hitondrana ny teny. Ary anio maraina aho dia nifidy andalany kely ao amin'ny soratra masina toerana roa ato amin'ny baiboly mba hotoriana, fa alohan'ny itenenana andesika hiondrika fotoana fohy mba hivavaka. Ry Andriamanitra be fahasoavana indrindra, ampanetretena no anatonanay ny fiandrianam-pahasoavanao anio maraina toy ny zanaka tsy mendrika. Nefa manatona amin'ny finoanan'Andriamanitra tsy miaroaro izay nomena anay tamin'ny alalan'ny fany masina sy ny fanatrehany hatrany eo aminay zahay, ary amin'ny teny fikasana nataon'ny Tompo Jesosy hoe raha manatona ampanetreteny zahay ka angataka zavatra amin'ny anarany dia hovaliana ny fangatahanay. Noho zany tsy te hiankina amin'izay famendreanay zahay satria tsy hanananay mihitsy zany, fa mitotika zahay amin'ny famendrehan'ny Kalvari. Teo amin'izay nanomezana anay maimaim-pony ny fahasoavana voarainay tamin'ny alalan'ilay zanak'Andriamanitra, ary sarotra ho anay ny azona ny ranomaso sy ny fisentoana raha mieritreritra ny aminay izay olona tsy mendrika sy ny fomba nanaovany anio ho anay tamin'ny fahasoavany teo Kalvari, mba hahafahanay hanakaiky kokoa an'Andriamanitra
hatramin'ny fiombonana mihitsy azy. And now we are sons Ary and ankehitriny zahay dia daughters to zanany lahy sy zanany vavy. And we come this Ary morning, tonga Lord, zahay anio under maraina this tompo little roof eto to ambanin'ity dedicate tafitrano kely ity mba ourselves hanoka tena for service, ho amin'ny confessing fanompony our mibebaka ny sins amin'ny fahotanay and ary in divine ary worship. mideran'Andriamanitra. We trust that you Matoky will zahay fa be with hiaraka us aminay and ianao ka give us a anome anay spiritual fijery insight ara-panahy of thy close ny amin'ilay coming, fiavianao that we atombotra might mba prepare hanomananay ny our fonay daily for isan'andro that great ho an'ny event fotoana lehibe io that's been looked for izay efa nandrasana thousands of amin'ny arivony years. taona maro. Truly all Ny nature is zavaboary groaning, rehetra zao dia tena crying misento to be fatratra released. mitaraina ny amitsorana azy. Our spirits Ary ny within us, fanahinay Lord, ato are anatinay tompo constantly dia manambara confessing trany that we are fa pilgrims and vahiny sy strangers mpivahiny within zahay the ary narrow tsy eto ny fonenanay. But we seek a Fa city mitady whose zahay an'ilay builder tanàna and zay maker is Andriamanitra ny God. tompo marika sy mpanao azy. We look for that great Miandro ny time fiaviany io to fotoana come. lehibe io zahay. Lord, we would be mindful Tompo, tianay atao that an-tsaina these meetings, fa reto fivoriany reto when we gather here, we pray raha for miango your reto zahay children that dia are sick and hivavaka ho afflicted. an'ireo zanako marary sy marofy. And we ask that you meet with Ary us today angatahanay in a ny very aonanao aminay anio special amin'ny way. fomba miavaka tokoa To heal all mba the hanasitrananao ny sicknesses and aretina sy ny diseases fanaintainana among us. rehetra eto anivonay. And it may Ary be, angamba Lord, tompo that this zao lay promise that fampanantenana I've just been vao previously nambarako teo speaking ny of, amin'ilay meeting with you fiaonako there taminao yesterday, teo omaly right after taorina kely ny daylight, fiposahan'ny andro how that you sy ny confirmed fomba it over and nanamarinanao over an'izany again. tsy tapaka. We feel that the Ary hour tsapanay is fa very tena atombotra ny ora. And may this be the day, Ary Lord, engane that it'll ka happen, ho anio tompo ny sin'izany that you will change dia the ny ministry, anovanao ny Lord, into fanompona something tompo that'll ho be amin'ny more zavatra be gracious fahasoavana to thy kokoa people. ho an'ny vahoakanao. And now, Father God, Reto we would not Andriamanitra only raha io pray for tsy ho these an'izay here, eto ihany no but angatahanay for fa those stretched out ho across the an'izay world maneran-tany ihany koa that are needy ka both manan-javatra ilaina spiritually and na ara-panahy na ara-batana. give to them, O Lord, Omeo azy ireo tompo desires zay of their rininy hearts, fony because thy satria children milofo are mafy struggling in reo these zanakao amin'izao andro zao. The oppression of the enemy Mafy is tokoa ny so fampahoriana strong. ataon'ny fahavalo. But thou art Nefa stronger, mahery lavitra ianao for it is written, satria greater is voasoratra he hoe that's in you than lehibe he that's zay in ao the aminareo world. no zay ao amin'izao tontolo By zao. this we Ary overcome. amin'io no andresenay Speak to us through nitenena thy aminay written amin'ny word. alalan'ny teninao And voasoratra. when we leave this Ara morning, iany eto zay may we anio say maraina like engane those zay ka ilaza tahaka that an'ireo went from zay avy tany Emmaus, Emosy hoe did tsy not our nangorangoraka hearts tato burn anatintsika within us va ny fotsika as he talked raha to us niresaka along tamintsika the way. teny an-dalana izy. We ask that in Angatahanay amin'ny anaran'i Jesus' Jesosy name zany we ilay gave the nanome ny promise. teny fikasana. Amen. Amen. I am Eto ah reading now from dia amaky places toerana in roa the ao book amin'ny of bokin'ny Genesis. One of them is found in the Ny ray amin'izany 24th dia hita ao chapter, amin'ny toko beginning with fahaefatra the amby roapolo 50. manomboka amin'ny andininy fa enina amby dimapolo. Reads like this. Toy izao ny vakiny. And he said unto them, Fa hoy raha lehilahy taminy, hinder me not, aza saponinareo ah, seeing the Lord has fa ny prospered my tompo way. efa nanambona ny aleako. Send me away that I may go to my Alefaso master. aho mba akany amin'ny tompoko. And they said, Ary we hoy izy will ireo, call the aokary damsel antsonay ny zazavavy, and inquire at her mouth. ka antaninay zay teniny. And they called De Rebekah niantso any Rebeka izy, and said unto her, ka nanao taminy hoe, wilt thou go with andeha this hiaraka man? amin'io lehilahy io va ianao? And she said, I will Ary go. hoy izy, andeha aho. And they sent De Rebekah away with her, namoaka any Rebeka, their sister, and her anabaviny nurse, sy ny mpitaiza and azy, Abraham's servant. ary lay mpanompon'ny Abrahama izy. And they blessed De Rebekah and nitsodrano said any Rebeka unto izy her, ka nanao taminy Thou hoe, art our sister, ry anabavinay, be thou the mother tongava of thousands alinalina of ny e millions. ianao.
ary aoka ny taranakao ahazo ny vavadiny zay mankahala azy. Ary ao am Genesis 2:20 vakitsika. Ary lay anjelon'ny tompo dia miantso any Abrahama fandroany tany an-danitra ka nanao hoe, ny tenako no ny nianako, hoy ny tompo, satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lay tokanao, de itay anao tokoa aho, ary amaro dia amaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny lanitra, sy ho tahaka ny fasika any amoron-dranomasina. Ary ny taranakao ahazo ny vavadiny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Eny anampy ny fitahiny tamin'ny famakinany teniny any eny tompo. Ankehitriny tiako niaka raha azo antsoina ho lahateny zany. Ny lohahevitro anio maraina aloha dia ny fizahatoetra alohan'izay vavady nampanantenaina. Ary ny lohahevitra dia mahazo ny vavady ny fahavalo. No zan'Andriamanitra toetra ny patriarka, satria nomeny teny fikasana izy. Fa rehefa manao teny fikasana Andriamanitra, de tiany ho azo antoka hoe mendrika lay teny fikasana olona io alohan'ny anatanterahany an'izay nolazainy na izay nampanantenainy. Ka de nandray teny fikasany Abrahama fa avy amin'ny taranany no itahina ny tany rehetra, ka nanjanaka izy, ary io zanaka io avy aminy no ivoahan'ilay taranaka zay itahina ny tany rehetra. Ary Abrahama fony nomena azy ny teny fikasana de 5 taona izy, ary Sara vadiny 50 taona. Nefa milaza amitsika ny Baiboly fa Abrahama de tsy nianana mihitsy tamin'ny tsy finonany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, fa nahery izy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary nizatoetra azy imbetsaka Andriamanitra, saingy tonga eto amin'ity fitsapana farany ity izy mialohan'ny siny fitahina. Ary toy zany eo amin'ny taranaky Abrahama rehetra. Omen'Andriamanitra atsika io fitsapana farany io mialoha kely ny anomezan'ny teny fikasana. Ary raha azo atao te ilaza zavatra aho eto mikasika manokana, saingy tsy ho lazaiko zany. Io fitsapana farany io no ijerena zay ho fihetsikareo manoloany zany. Fa rehefa nomeny any Abrahama io fitsapana io, de hitany fa natokotony tamin'ny voalohany ihany Abrahama. Ho fitahina tohiny zany anio maraina, raha isika zay nandray ny teny fikasany ny amin'ny fanasitranana no hitoetra mahatoko tsara fotsiny, toy zay nataotsika fonisika nijoro teto ka nanaiky anio. Ka na inona lazain'ny dokotera, mitoetra mahatoky eo fotsiny sika. Ary rehefa natao zany ka tsy niaro ny zanany latokana mihitsy izy, fa efa teo ampanatsatoana antsy ny tratrany Isaka ka amotika ny vavolombelona efa nomeny,
efa naneho vavolombelona teny rehetra teny izy tamin'izay rehetra fantany fa azo an'io zazalahy io, ary avy eo rehefa tonga io zazalahy io dia nangatahana taminy ny verina amin'ny voalohany ary andravo ny fanantenana tokana nananany mba hatanteraka ny vavolombelona nasehony. Nefa rehefa hitan'Andriamanitra fanatoky izy tamin'io finoany an'Andriamanitra io dia nijery avy tany an-danitra Andriamanitra ka nanao hoe ny tenako no ny nianako fa hitahy anao aho ka amaro anao, ary ny taranakao no ahazo ny vavadiny fahavalony. Teny fikasana re zany. Fa Rebeka zay tokony ho reniny zazalahy tsara nampanantenaina sy nandrasan'io, rehefa nampandalovina teo amin'ny fitsapana farany izy ny amin'ity olona tsy hainy sady tsy mbola hitany hatramin'izay ity, fa lay fiasan'ny fanemasina ihany no hitany. Ary raha mbola tsy tena natapa-kevitra ny ray aman-dreniny ny hoe tokony handeha hiaraka amin'io vahiny io ve izy satria mba ho vadiny lehilahy iray izay tsy mbola hitany mihitsy, dia nentina teo amin'ny fitsapana farany izy. Antsotsika ny zazavavy ary aoka izy no hiteny, horentsika avy amin'ny vavany na andeha izy eny na tsia. Mandalo eo amin'izany ny taranak'Andriamanitra rehetra, tsy maintsy avy amin'ny vavanareo io. Te handreza ilazainareo Andriamanitra. Koa rehefa nizaha toetra izy io dia tsy nianana mihitsy na dia kely aza. Hoy izy, andeha aho, tiako zany. Tsy hoe avelao aloha eritreritra, avelao doniako io, fa resy lahatra tanteraka izy. Zany ny olona azon'Andriamanitra ampiasainy rehefa tena resy lahatra ianareo fa hiazona ny teny fikasany Andriamanitra. Hoy izy, andeha aho. Ary ny fianakaviany teo dia voaositra loatra, angamba tsy fantany akory io, nefa naminany izy ireo. Raha nametraka ny tanany teo amin'ny anabaviny sy ny zanany vavy dia ity tovovavy jiosy tsara tarehy ity, raha napetrany teo amboniny ramevy iny izy ary nalefa ny tany amin'ny tany izay tsy hainy teo anivony vahoaka tsy hainy, nefa misy zavatra teo amin'izy ireo. Dia ho reo, aoka ny taranakao ahazo ny vavadiny fahavalony, tongava alinalina ny e ianao. Ary ankehitriny io karazan'olona io ny vahoakan'Andriamanitra dia niparitaka avy amin'ny ranomasina ho amin'ny ranomasina maneran-tany. Ho tony ny kitana eny amin'ny lanitra izy ireo amin'io fitsanganana io, tony ny fakan'ireo hazavana mamiratra ireo ny toerany raha mamakivaky ny lanitra izy ireny. Ary rehefa tonga izy ireo dia ho tahaka ny ranomasina eo amin'ny nanofasika eny amoron-dranomasina, fa ho amanalinalina izy ireo. Ny taranakao ahazo ny vavadiny fahavalony. Zay no fianianana nampanantenan'Andriamanitra, ny taranaky Abrahama. Avy eo tamin'ny fanemasina amin'ny fahitana fa ny reny dia ho ampahany zanaka ihany koa satria mpihavana amin'ny nofo izy ireo, dia niasa tamin'ny alalan'ireo olo ireo ny fanemasina nanao hoe izy ny taranakao anye ahazo ny vavadiny fahavalony. Ny anina ary Andriamanitra fa ahazo ny vavadiny fahavalo izy, ka toerana ahoana ary no ametrahany zany ny fiangonan'Andriamanitra velona. Isika no taranaky Abrahama, satria no isika maty tao amin'ny Kristy, isika no mitondra ny mahataranaky Abrahama ary miara-mandova aminy eo ambaniny io teny fikasana ny aniana ny raha ihany.
isika ny taranaka Abrahama sady mpandova ny teny fikasana rehetra nomena azy. Saingy rehefa tonga ny fitsapana de eo sika no lavo. Nefa tsy noko fa ho resy ny tena taranaka Abrahama, fa hitoetra mahitsy sy mahatoky toy zay nataony Abrahama izy. Eny hitatsika fa tsy afaka ilaza zavatra Andriamanitra na anome teny fikasana iray raha tsy ho tanterahany zany. Tsy maintsy ataony io mba ho Andriamanitra izy. Taona maro taty aoriana rehefa io vahoaka io ihany, lay vahoaka nampanantenainy lay taranaka Abrahama no teo amin'ny diany ho ao amin'ny tany nampanantenaina, de nisy vavahady teo nitsangana nanohitra azy, de nralany ihany zany ny Moaba, zay nanao hoe tsy hamaky ny tanika anao, ataoko zay tsy hamakinao ny taniko. Hoy izy, raha ny ombonay no mifoka ny ahitrao na misotro ny ranonao, efainay voly zany. Nefa hoy izy, tsy mahazo mamaky an'ity tany ty ianareo, saingy nitoetra ho marina trano ny teny fikasan'Andriamanitra. De lasa izy reo ary naka an'ilay mpaminany Balama ka napidina azy teo mba hanozona ny vahoaka. Ary zao no nolazainy, niezaka izy ireo ny aneo tamin'ny lafiny ratsy indrindra tamin'ilay taranaka voataha, fa Andriamanitra kosa naneo tamin'ny lafiny tsara indrindra tamin'io. Hoy izy, nizaniza manozona ny Israely de ho zonony, ary nizaniza mitahy azy dia ho tahina. De nirodana ny fefy ary namaky lemaka ny Israely. Andriamanitra efa nampanantena fa azo ny vavadiny fahavalony izy. Taona maro taty aoriana nisy anankiray teo zay natao hoe Daniel, zay tao amin'ny firazanan'io taranaka mpanjaka io, sady tao amin'ny firazanany teny fikasana satria taranaka Abrahama izy. Ary Andriamanitra no nifidy azy talohan'ny fanorenany zao tontolo zao mba ho mpaminany. Ary nivelona mahitsy izy, nivelona mahatoky. Ary na de tany amin'ny tany zay tsy azy azy izy dia ninita ao ambony hoe tsy handoto ny tenako amin'izy ireo aho. Zany ny tena taranaka Abrahama, nivelona eo amin'ny tany zay tsy azy, nivelona eo anivon'ny olona zay tsy mitovy aminy, nefa nitoetra mahitsy tamin'io fampanantenana io. Tsy handoto ny tenako amin'izy ireo aho, hijanona mahatoky aho. No zany Andriamanitra toetra toy zay nataony teo amin'ny Abrahama rainy izy. De ony mpanjaka, na ianao namanay ka hivavaka tony ny fomba fivavakay, na ianao atsipoka ao andavaka feno liona mosarena. Daniel tahaka ny Abrahama rainy nanao hoe azonao atsipy ao andavaka ny liona, fa tsy ankohaka eo am'izay mety sarivonganao. Tsy anaiky an'io fivavahana rapombanao io ah, hijanona matoky am' Jehova. Ary teo vao nisy ny fitsapan-kery, niazona ny fampanantenany ny mpanjaka, de nalainy lay mpaminany na nampanalainy ary natsipy ny tao andavaky ny liona. Ary reo liona zay fahavalony Daniel rehefa nirongatra ho teo am'ilay mpaminany, de niazona ny teny fikasany Andriamanitra, azo ny vavadiny fahavalony. Nametraka anjely teo anatrehan'ireo lion-dreo Andriamanitra ka nandrobaka ny vavahady. Miazona ny teny fikasany Andriamanitra, azo ny vavadiny fahavalony izy. Nilazany Andriamanitra.
avy eo nisy 3 hafa koa teo zay ny fanome tokony hijanona matoky manolonan'io de ireo zay tena taranaka Abrahama de Sadraka sy Mesaka ary Abednego zany ary noza toetra izy ireo fa hoy ireo raha tsy miankohaka ianareo rehefa lalaovina ny lokanga ary ampanenona ny tropetra raha tsy miankohaka eo amin'ny fivavahanay ianareo ka afoy an'ireo zavatra zay toananareo sady diso hevitra ianareo na ahoana tsy tsara noho ny hafa ny fivavahanareo tsy mandre an'izany ombenombeny ve isika nefa ny fivavahan Jesosy Kristy de hafa mihitsy ny herin'ny fitsanganany de hafa mihitsy vahoaka hafa mihitsy sika vahoaka miavaka fanjakam-pisorona Andriamanitra no manavaka saingy rehefa hoy ireo ilanareo ny ho tonga isanay tsy nampaninona ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego raha izy ireo no te ho isany fa ny sanatria aminy ho tonga isan'ireo olo-kafy reo eny hoy ireo raha tsy ataonareo zany misy vavahady eto sy makao amin'ny laforo zay azona sokafana sy anipazana anareo ao de aniry ianareo eo ny mba ho isanay tsaron'izy ireo ny teny fikasana miarana mindra nakao amin'ny laforo mirehetra izy ireo ary rehefa nivany ny vavahady ka natsipy ny tao anaty lelafo izy ireo de lay fahavalony zay natao andevona azy azo ny vavahadin'ny fahavalony nandefa ny zanany Andriamanitra tao amin'ireo lelafo mirehatra ireo ary nampangatsiahany ny hafanany sady niresaka tamin'ireo izy nandritra ny natao azy ny toetra ho marina ny teny fikasan'Andriamanitra nahazo ny vavahadin'ny fahavalo izy ireo noza toetra aloha zay vo azo ny vavahadin'ny fahavalo tsy Jesosy ve no nampanantena hoe raha misy manafitohina ny ray amin'ireny madinika reny de tsara ho azy ny anatonana vato fikisoam-bary ny voziny ka tsipy ao anaty ranomasina lalina aza manafitohina ny reny madinika mino ahy ireny ary zao famantaran'izao no anaraka zay mino ahy nanao ny fanavahana izy naseho any hoe iza no mino ary iza no tsy mino nisy andian'olona 3 hatrany de zao zany ny tsy mino ny milaza mino ary ny mino saingy manana fomba hanamporofona Andriamanitra hoe iza no mino ny mino de mijoro tsy miala mihitsy am'izay lazain'Andriamanitra ho marina ye fa Eli Tisbita rehefa nisy ny fitsapahakely ka tena noheveriny mihitsy fa izy sisa ny teo amin'ny firenena ka nivelona ho an'Andriamanitra ary ny mpanjaka efa mpandalo azy fizatoetra de nanenjika azy izy ireo fa io mpanjaka vavy kely nandoko tare io zay natao hoe Jezebely no nandrahona ny eny ary rehefa nisy ny fitsapahakely de azony Eli ny vavahadin'ny fahavalony natody ny verina tamin'Andriamanitra indray ny firenena rehetra miazona ny teny fikasany Andriamanitra nisany Mosesy za teo amin'ilay firazanana araka io taranaka mpanjaka io ihany koa lay taranaka Abrahama fa rehefa nalefa nidina tany Egypta izy mba hanafaka ny zanak'Israely de nanome azy famantarana sy fahagagana ho tanterahany Andriamanitra ka nikapoiny ny tany nataony zay nampisy sahona sy parasy sy aizina sy avandra sy orana ary afo fa nataony avokoa ireo fahagagana rehetra eo na de zany aza rehefa antarihany voaka tamin'ny sandriny Jehovah izy ireo de teo ny fotoana
niaonany tamin'ilay vavahady nanelanelana azy tamin'ny tany nampanantenany. Nisy ranomasina mena teo na nakandalana. Teo izy ireo no voadidiny miaramila ny Farao, ny tendrombohitra sy ny efitra ary ny ranomasina mena. Nefa nandroso ihany Mosesy ka nahazo ny vavahady ny fahavalony, ary tany maina no ny tany, ny ranomasina mena. Tony nandeha teo amin'ny lalana mamofoka, ho azonao ny vavahady ny fahavalo. Nilaza zany Andriamanitra ka dia milamina zany. Taona vitsy, taona maromaro taty aoriana, rehefa tonga ny fizahantsoetra, dia indry fa voahozogozona be ny fiangonana. Tahaka ny mora ho an'ny andian'olona ny hotoy zany, rehefa misy zavatra atao tsy mitranga araka ny tokony ho izy. Andriamanitra no manao an'io hotoy zany. Andriamanitra no mitondra zavatsarotra maro eo amin'ny fiangonana, satria ny zanaka rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy sy mandalo ady, zahatoetra ary tsapaina. Avelany mamely anareo ny aretina, avelany ho tonga eo aminareo ny fanantainana mba hitsapana sy izana toetra anareo, mba nehoana amin'izao tontolo izao fa tena taranaky Abrahamy ianareo. Avelany amin'ny sitrapony manokana zany. Avelany isy ny fampitehana, avelany odina manohitra anareo ny sakaisy, avelany isy reo zavatra rehetra eo ka votsiny devoly mba akafana anareo. Ka anao an'io rehetra io izy afa-tsy ny aka ny ianareo. Vitany ny anipy anareo eo amin'ny fandrinany fangiry firina, vitany ny anodina ny mpifanolo-bodirindrina iady aminareo, vitany ny anodina ny fiangonana iady aminareo. Saiky vitany avokoa io rehetra io, ary sitrapon'Andriamanitra ny anaovany an'izany. Nampianariny sika fa sarobidy noho ny volamena zany ho atsika. Ahoana ny amin'ny Abrahama sy Isaka teo an-tendrombohitra, dia ilay nanomezana ny teny fikasana ka noho ny fankatoavany sy ny fahalalany ary ny finoany an'i Jehova. Ka noho izany, ary zay antony zay ihany no nampidina an'Andriamanitra ny fijeriny ka nanaovany hoe ny tarana ny azo ny vavahady. Ny anina tamin'ny tenako aho fa anao an'ireo zavatra ireo. Tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azo ny anianany, fa ny anina tamin'ny tenany izy. Ka raha namela ny Abrahama ho tsapaina hatramin'io fetra farany io izy, dia tsy maintsy hitsapa anareo sy hitsapa hatramin'io fotoana farany io koa izy. Dia io fotoanany fanapa-kevitra io, izay ialany zavatra rehetra eo aminareo ka voatery ny joro irery anareo eo. Halleloja! Zay le izy, mijoro irery, mandrosoa eo ary ataovy hoe na dia hamono ahy azy izy dia mbola toky azy ihany aho. Zany ny taranaky Abrahama, fa izy no manome teny fikasana. Na inona mety lazay ny hafa rehetra na ataony hafa rehetra, ho asiny ankonako anompo an'Andriamanitra zahay dia zay. Raha milaza ny hafa rehetra hoe zava-poana ny fahatsapana fa andiana fiatanana fotsiny io, ho asiny ankonako anompo an'Andriamanitra zahay. Ary tiako ny andany amin'ny Paoly eto ka hanao hoe eo amin'izay ataon'izy ireo hoe fitokoana no anompoko an'Andriamanitra ny razako. Na dia misy mpifosa aza tafiditra ao am-piangonana, na dia mpamady zavatra azy izy ireo, na dia karazana mpaminany sandoka azy izy ireo, ka feno karazana zavatra maro tafiditra ao am-fiangonana eo anivon'ny olona, eo amin'ny mpifanolo-bodirindrina sy ny sisa, fa za sy ny ankonako anompo ny tompo zahay. Na dia tsy ho tonga intsony azy izy rehetra, na dia azony atsika aza ny fiangonana lasa tsy miraharaha, za sy ny ankonako anompo ny tompo zahay. Na dia nisy olona ny vavahana aza ka tsy sitrana, tsy misy idirany zany io, fa ho asy ny ankonako anompo ny tompo zahay. Ireo fitsapana sy ireo fizahantsoetra, tsy ny olona tsy mety diso fa Andriamanitra. Ny olona raha eo amin'ny olona fijerinareo, anao fahadisoana izy, mety tsy nininy zany fa anao an'izany izy, mamela azy anao an'io Andriamanitra mba hahafahany manendaka ny finoanareo amin'ny olona. Tsy eo amin'ny fahendren'olona ny finoantsika, fa eo amin'ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Eo nametrahan' izay tena taranaky Abrahama ny teny fikasana nomena azy, satria tsy afaka ho taranaky Abrahama mihitsy izy ireo raha tsy efa mandray ny fanahy masina. Ivelan'ny fanahy masina dia tsy taranaky Abrahama izy ireo.
ary finoana atao amin'ny Abrahama io ihany no makao amin'ilay mino. No matter what takes place, Ka na inona tranga misy la iza toy inona ny ady manono diany an-tranony mino. the spies returned. Miverina ny mpisavy tany ka nanao hoe tena fahadalàna ny anandrana. There's no need of going Tsy in ilaina ny ano lavidavitra because them people satria giants vaventy tokoa ny olonao and they've got great ary gouvernemanta lehibe no ananany ary izy ireo manana lefina ary eny tahaka ny tsingetany sika eo anilany. I don't know, but I'm Tsy malala nefa inoko marina fa bitika kely io Joshua io. just a little bitty tiny. Tena olona madinika kely. I can see him jump Fa atao mahita azy miakatra eo ambonina karazana vata ka nanao hoe ry havana siralahy tamin'ny olona roa tapitrisa. are more. Afaka andresy azy ireo tokoa sika. Hitanareo? Why? Nahoana? There was a seed Nisy of taranaka Abrahama teo. God gave Andriamanitra no nanome teny fikasana. that was their possession. Efa fananan'izy ireo io. God gave the Andriamanitra no nanome teny fikasana. no matter what the Na toy opposition inona ady nisy teo lay tena taranaka Abrahama nanao hoe azontsika rombany io satria efa nomen'Andriamanitra antsika zany. Eo no misy anareo sao manan'izao. Eo no misy ny fiangonan'Andriamanitra velona. Tsy ahoako zay lazainy ny hafa, zay lazainy dokoterana ny hafa koa, na zay lazainy tsy mino. Afaka sika manan-kery lavitra hiatrehana an'izay miseho eo. we are Abraham. Taranaka Abrahama sika ary ho azontsika ny vavadiny fahavalontsika. No matter what the enemy is. Na fahavalo inona io? God gave the Andriamanitra no nanome teny fikasana. Efa azy le teo. Efa fananana. your possession. Fanananareo ny fanasitranana. Fanananareo ny The famonjena. Holy Ghost is your possession. Fanananareo ny fany masina. And there's great thousands. Ary amanarivony maro ny mpitoroteny sisisy atao amin'ny firenena ankehitriny Not so. izay milaza fa tsy marina io. But the seed of Abraham. Fa ny taranaka Abrahama kosa malala fa zay no izy. They wait right in. Manafika avy hatrany izy ireo Possess the gate. ary mahazo an'ireo vavadiny fahavalo. God said they would. Nilaza Andriamanitra fa ho azony zany. They believe it because Inono izy ireo zany satria teny fikasana. his seed. Azo ny vavadiny fahavalo ny taranany. Now you'll go Eny andalo fitsapana maro ianareo. Fizato etra maro. Joshua Fa stood Joshua there dia nijoro teo nahatoky. little fellow said, Hoy io olona kely io, tsy ahoako zay mahavaventy azy ireo. what kind of a Tsy ahoako zay karazana lefina nanan'izy ireo. Na toy inona avony manda ny tanànany. great it is. Na vaventy toy inona io. Our promises. Ny teny fikasana nanantsika dia hoe ho azon'ny taranak'ireo zanak'Andriamanitra ny vavahady. Ka hoeny sika mba handresy azy ireo. Manan-kery lavitra noho izy sika. Oh, zany no tena taranaka. Lot of them. Maro tamin'ireo izay nateraka araka ny taranaka ranofo nanao hoe tsy vitantsika ny anao anio. Tsy ilayntsika akory ny anandrana. Izy ireo tsy ampy sika, tsy mba avoleta, tena tsy izy mihitsy. Tsy ahoako izy mety izy ireo dia nijery an'izay hitany maso. Fa Joshua nijery ny voalazan'Andriamanitra. Seed of Abraham. Tsy mijery an'izay zava-misy aranofo mihitsy ny taranaka Abrahama. Look to what the Lord. Fa mijery an'izay lazainy ny tompo. That's the Io promise. ny teny fikasana. What if Abraham Nanao ahoana raha nijery ny zava-nisy aranofo i Abrahama? had a woman 100 years Teo amin'ny ravehivavy, 100 taona izy. 90 she was. Sy folo ravehivavy, fa izy 100. And had lived with her since she was Ary little nalala girl. azy izy hatramin'ny natovavy azy, ary izy koa tovolahy, nefa tsy nisy taranaka. He didn't look at those things. He Tsy nijery an'ireo zavatra ireo izy. Nolazainy fa nataony tahaka ny tsy nisy ireo zavatra ireo. only looked to what Satria tsy nijery afa-tsy izay voalazan'Andriamanitra izy. God bless you, Itahy anao aho ry Abrahama ary avy amin'ny Sara no hanomezako taranaka ho anao. Dia ninono zany. Look at the opposition. Tsy mijery ny ady misy ianareo, izay nolazain'Andriamanitra nijery antsika. God said it. That's Nilazan'io Andriamanitra, dia milamina zany. So then when it come down to the Avy eo ary rehefa tonga teo Jordan, when Joshua was rehefa Joshua no natao commander in chief of the army, ompife ambonin'ny tafika, and they come down to the ary very edge tonga teo amoron-drano mihitsy izy ireo, and could look across and see sady Jericho. afaka nijery teny ampitaka natazana ny Jeriko. But between Saingy nanelanelana azy ireo rehefa vonona ny tafiky Joshua, was a gate. nisy vavahady teo, That gate was called Jordan. ary natsoa ny vavahady io hoe Jordan. But the promise of Nefa ny teny fikasan'Andriamanitra dia mety tsara ho an'ny vavahady rehetra. no matter what gate it is, Na vavahady ahoana io, mety tsara ny teny fikasan'Andriamanitra. he shall possess the gate. Azo ny vavahady ny fahavalony izy. That settles it. Milamina ny amin'io. When he come down, Rehefa tonga teo Jordan izy tamin'io maraina io, perhaps I would have believed angamba azoko inona fa nasiany devoly rahona rano oram-baratra tetsy teroa, the big old muddy waters are rolling down. sady feno ranom-potaka ny korina teo, The fields were swept across. ary tondraky ny rano avokoa ny sa. Oh, what a
Fotoana fizahatoetra re zany. Nefa hoy Josoa, miomany ianareo ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nanamasina ny tenan'izy ireo sady ny voniny. Niomana izy ireo na dia tahaka ny nanohitra aza ny endri-javatra rehetra. Nefa taranaka Abrahama teo izay nianan'Andriamanitra hoe omeko azy ny vavahady. Tonga teo Jordanina izy, io ny vavahady teo aminy ary azony zany. Tsy maintsy ho tonga eo amin'ny vavahady farany io ihany koa aho ndray maraina any. Tsy maintsy ho tonga eo Jordanina ianareo. Fa ny taranaka Abrahama no azo ny vavahady. Na inona io na inona, azo ny vavahady ny fahavalo rehetra izy. Lehilahy nalaza avokoa ireo lehilahy reo, maty na vita ny asany. Saingy tamin'ny farany ndray andro tao Betlehema ny Jody, teraka lay taranaka mpanjaka zay nahatandidona an'ireo hafa rehetr'ireo. Teraka lay taranaka mpanjaka tsy avy tamin'olona fa nateraka ny virjinina izy, miaraka tamin'ny hery andresena ny fahafatesana sy ny hery tao amin'ny lalan-drano. Nanao teny fikasan'Andriamanitra. Raha olona tsotra dia tsy nahavitan'io. Nefa raha manao teny fikasan'Andriamanitra dia mbola izy ihany ilay Andriamanitra voalaza teo hoe niaraka tamin'ny Abrahama, i Jehovah Jireh, ny tompo no Ia, ny fomba azahoana ny vavahady. Ahoana nanaovantsika an'io? Maty Josoa, maty Mosesy, maty ny hafa rehetra. Nefa hoy Andriamanitra, azo ny vavahady ny fahavalo izy. Ahoana no andreseny ny fahafatesana? Manana ny fomba fiasana izy. Azo ny vavahady ny fahavalo izy. Teraka lay taranaka mpanjaka, nalay mpanahy tamin'ny zava-drehetra tahaka antsika izy. Tahaka anareo izay tsy maintsy alay mpanahy, toy izany koa izy. Netiny devoly faingana izy raha vao nandray ny fanahy masina tany anefitra mba alay mpanahy 7 andro sy alina. Ary rehefa nivoaka avy ao izy, fa tamin'ny hafatesany notsatohan'izy ireo fantsika ny tanany ary noronany ny tavany. Namakivaky teo amin'ny aretina rehetra izy. Fony izy teto an-tany nefa noporofony fa azony resena ny aretina. Raha narary ny sitrana lemy teo ny rafozam-bavin'ny Petera dia nokasiny ny tanany ary niala taminy ny tazo. Rehefa nisy boka ny antso mafy teo am-bavahady hoe maloto maloto, raha mety ianao dia ainao ny anasitrana. Hoy izy, mety aho, sitrana ianao. Nandresy izy ary azo ny vavahady ny abokana. Azo ny vavahady ny tazo. Nampianekeny azo ny zavaboary rehetra. Izy lay taranaka Abrahama, lay taranaka mpanjaka, lay anankiray izay nanaovana ny teny fikasana tamin'ny alalany ho an'ny Abrahama sy ny taranaka rehetra nanaraka azy hatreo amin'ilay taranaka mpanjaka sy ireo taranaka rehetra tio aoriana. Marina ny teny fikasan'Andriamanitra. Resiny ny aretina, resiny ny fakapanahy. Rehefa nandrora ny tavany ny fahavalo, namelaka ny takolany dia natolo ny ilany. Rehefa nongotan'izy ireo ny somotry ny tavany ka nrorany, tsy namaly fanevatevana mihitsy izy. Noreseny ny vavahady ny fakapanahy ary azony zany. Dia hoy ianareo nitoetry tezi-dava no manakana tsy mahavitan'io. Ry taranaka Abrahama. Eny tompoko, nandresan'io anareo izy. Raha nitevatevaina izy dia tsy namaly fanevatevana. Raha nizimbazimbaina izy dia tsy ny lobava. Rehefa natao hoe demia izy dia tsy ny lobava. Zavatra iray no nanahirana azy dia niasa ny ray zany. Ary nanao an'io no nataony. Fa tamin'ny farany dia netin'izy ireo teo amin'ny azo fijaliana izy. Tsy maintsy natrea ny fahafatesana. Ny hafa rehetra nandresy ranomasina, nandresy zavaboary izy ireo, dia nandresy liona, dia nandresy afo, nandresy an'io rehetra io akoatry ny fahafatesana. Fa teto nisy nanana tao an-tsainy, tao amin'ny lalan-drany, tao no nisy hery nandresena ny fahafatesana. Ka dia nalain'izy ireo ny tanany, dia nitriary ny tenany, dia nifantsiny teo amin'ny azo fijaliana izy. Nokapohiny izy ary noratrainy hatramin'ny hoe nibanjina azy ny taolany. Saingy rehefa teo aminy zany ka nataon'izy ireo avokoa izay azony natao, dia namely azy ny fahafatesana. Oreo eny tony nakako an'i Josoa no akako anao, tony nakako an'i Daniela no akako anao. Ary ataoko izao rehetra izao satria amono anao aho. Fa maty izy ka tena menatra ny tenany mihitsy ny masoandro.
maty izy ary tena azo kenatra ny zavaboary ka tsy navita ny asa. Nilentika andro atoandro ny masoandro ary nandany ivoaka ny kitana. Maty izy ary nahatonga ny akora rehetra ho mainty tanteraka ka tsy nahafahana nahita ny felatananareo eo anoloanareo andro atoandro. Azo keritreretina ny lazany zavaboary hoe avelao aho faty miaraka aminy. Rinana avy eo ny devoly de nandefa n'ilay aina sarobidy tany amin'ny lavaky ny elo lalina indrindra. Teo no ny sokafany vavahady. Sangy nivoaka izy tamin'ny andro fahatelo nandresy an'io. Amen. Nitarana no azo ny vavahady ny fahavalo. Noreseny ny fahafatesana. Noreseny ny elo. Noreseny ny fasana tamin'io maraina ny pasika voalohany io. Ary ankehitriny isika de mijoro mihoatra noho ny mpandresy amin'ny alalany zay efa nity atsika. Tamin'ny andro Pentekosta no nandefasany fany masina mba no ny asa amin'ny alalan'ireo jetilisa ka amoaka ny taranaky ny teny fikasana mba anome ny jetilisa de ireo zay nyroany anome azy ireo ny batisa ny fany masina ka hitondrana azy ireo ao amin'ny teny fikasana. Mananjo sika ankehitriny ny andresy ny aretina rehetra. Tsy ilaitsika ny andresy zany, efa noreseny io. Ilaitsika takina fotsiny teny fikasana ary mandeha mandrobaka an'io. Efa noreseny io. Noresena ny fahafatesana, noresena ny elo, noresena ny aretina, noresena ny fakapanahy, noresena ny demony rehetra, noresena ny elo, noresena ny fahafatesana, noresena ny fasana. Mijoro embavahaditsika mandrobaka an'io. Tsy ilaina akory ny anapoka basy. Efa voaloha zany ny fahavalony. Azo ny vavahady ny fahavalony izy. Firy izy reo? Amanalonalony. Azo ny vavahady ny fahavalony izy. Ny fahavalo rehetra. Nitsangana tamin'ny maty izy. Fananatsika io satria efa nomenatsika. Fanomezana maimaimpona avokoa io. Ary amboniny io rehetra io. Efa nataony avokoa io rehetra io ka noreseny ny vavahady rehetra. Noreseny ny aretina. Norombany vavahady. Ny antokana ilaina ataotsika de ny mandroso satria ao am-bavahady iarana hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpandresy. Amen. Rehefa tonga ny fotoana hafatesana ka ho ny fahafatesana jereo fa ataoko zay andavany fivavahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta miamora ary Jordan. Mandrobaka ny vavahady ny taranaky Abraham. Eny hoy Paoly rehefa teo ampanapahana ny lohany izy reo. Anty taranaky Abraham ty hoy izy, rehefa fatesanao aiza ny fandronanao, refasanao aiza ny fandresenao. Isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Azo ny vavahady ny fahavalony izy. Rombany zany. Eny tsy resy teo am-bavahady izy fa ho reseny zany ary ho rombany. Ho azony io ao amin'ny heriny mihitsy zany. Mitoetra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona ny maray, ny herina sitrana ny aretina rehetra. Mitoetra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona ny hery andresena ny fakapana rehetra. Mitoetra eo am-pelatana ny fiangonan'Andriamanitra velona ny maray, ny hery anova ny ota ka narinan' zany ary andraisana ny batisa ny fany masina. Ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Zay rehetra irinareo angatao amin'ny anarako fa omenanareo zany. Vetivety foana zao tolo zao zay tsy taranaka. Ny taranaka tsy nateraky indray dia tsy ahita intsony fa ianareo no ahita. Satria ho eo aminareo aho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fatapera zao tolo zao. Inona? Ny taranaka mpanjaka. Ny asa ataoko no ataonareo koa. Za mihitsy no anamarina ny tenako fa momba anareo satria rehefa mantarandreo no anaraka zay mino. Azo ny taranaky ny fahavalony izy. Azo ny tanàna no azo ny vavahady ny fahavalony. Na vavahady inona io, na aretiny zany, na fakapanahy, ota, na vavahady inona io, efa resy zany. Ary ny taranaky Abraham no mandrobaky zany. Tsy faly venareo an'io maraina raha mahalala fa mijoro mihoatra noho ny mpandresy sika kehitriny. Mihoatra noho ny mpandresy. Oh, tsy misy zavatra iadivana intsony. Efa vita ny ady. Efa naneny ny kiririko. Efa natsangana ny faneva. Ary eo anivony vangongony ny ota rehetra. Eo anivony ny efitrano marary rehetra. De misy alay azo fijaliana tranay. Natsatoko ny rany Jesosy Kristy. Lay mpandresy. Ny antokana ataotsika de ny mino. Mijere de ho velona. Ombanareo aho, ho profoko zany. Ho avy ny olona amin'ny andro farany ka anao hoe tamin'ny lasa zany. Nefa ho eo aminareo aho ka reo zavatra nataoko teto an-tany mihitsy. Ho ao anatinareo aho ka anao an'ireo zavatra reo mihitsy.
de afantatra izy ireo eo, ahita izy ireo ny ahita ny oloko, ahita ny taranaka Abrahama, afantatra izy ireo alala iantso ao Belzebobany afa toy izay efa nataony ihany, fa ianareo no afantatra satria hoeo aminareo aho. Ahita ianareo, ahita amin'ny masonareo, ahita ianareo satria hoeo aminareo aho hatramin'ny fahataperany zao tontolo zao mihitsy azy. Ireo zavatra nataoko mihitsy izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, karazana asa mitovy. Ary ny fiangonan'Andriamanitra velona dia manana tombontsoa ny hoeto amin'izao andro zao, ka mahita ny fandresen'i Jesosy Kristy mitsangana dia ilay zanak'Andriamanitra velona manatriketo, velona ao amin'ny fiangonany, manao zavatra indray toy ny efa nataony, ka dia mahazo ny vavadin'ny fahavalo rehetra isika. Raha manana fahavalo ianareo zao maraina izao dia riralahiko izao ihany. Raha taranaka Abrahama ianareo, raha renareo zao dia tsy ampiazona ny vavady eo anoloanareo io ny deo niany amin'ny elo. Isokatra izany, tsy ahoaka io na inona, mandrosoa eo ianareo amin'ny mahataranaky ny teny fikasana. Ataovy hoe mitaky an'izao hoay aho, izy ty satria efa ninin'Andriamanitra fa hanangana an' Jesosy, ary amin'ny alalan'i Jesosy no andreseko an'io, ka tonga amin'ny anaran'io mpandresy io aho, Jesosy Kristy. Miemora fa mandalo aho. Amen. Azo ny vavadiny fahavalo izy, dia mijoroa eo miaraka misorokareo miakatra tsara, ary ny feharovoatratranareo voadio rakotry ny raha ny tompo Jesosy. Fa afantatra an'io ny fahavalo. Raha misy zavatra ilainareo dia resao amin'ny ankehitriny raha hivavaka isika. Ary anareo eto anio maraina raha manondrika ny lohanareo ianareo, ka raha misy zavatra ilainareo atsangany fotsiny eo amin'ny Jesosy ny tananareo, ary teneno amponareo fotsiny io, ataovy amponareo hoe tompo fantatrao zay ilaiko. Efa nandre aho tamin'ity maraina ity, dia ny baiboly zany azo ny vavadiny fahavalo izy. Tonga aho mba androbaka ny vavady. Misy toetra tezidava angamba amiko, mety mila ny fany masina aho fa niota no namatotra. Misy zavatra ilaiko, nefa tonga eo vavahady aho ankehitriny, orombahako zany amin'ity maraina ity ny vavahady eo amiko, ka dia omeo lalana aho fa mandalo anivatsiva eo. Tompo mendrika eo, hitanao reo tanana rehetra reo, ary fantatrao fa teninao ty tompo, notononiko fotsiny zany, ary nentiko nanerana ny soratra masina tamin'ireo olo malaza tao amin'ny baiboly, ny amin'ny nandresen'izy ireo fanjakana sady ny asa fahamarinana, namony ny afo, ny fidedadedan'ny afo, afaka tamin'ilay latsabatra, nanakombona ny vavanliona ary toinona no nahafahan'ireo vehivavy nandray ny azy efa maty sy ireo zavatra hafa koa, satria nampananteny zany ianao. Teny fikasanao no hoe ny taranany, ny taranakao ry Abrahama no azo ny vavadiny ny fahavalony, ary miazona ny teny fikasanao ianao. Eny omeo azy ireo tompo zay riny ny fony, olo-kafana izy ireo raha ialeto, andehany izy ireo amin'ny fahalalana fa mpandresy izy, satria ilay taranaka mpanjaka no nandresy ho azy ireo. Ilay taranaka mpanjaka fony tonga izy, nateraky ny virjiny no nandresy ny fahavalo rehetra, na dia ny fahafatesana azy. Ka na ny fahafatesana azy dia tsy afaka mpitahotra ny taranaka Abrahama. Anananay ny teny fikasana fa andovany tany zay, ka iveriny indray amin'ny fomba be voninahitra kokoa ao amin'ny vatana be voninahitra. Rehefa lay fahavalo farany no eo ambanin'ny faladian'ilay zanak'Andriamanitra sisa tavela farany, izay ho tafiditra ao amin'ny fanjakana. Raha misy amin'ireo nanangatana neto reo tompo ka mpanota, vonjeo izy ireo. Ho an'izay niemitra ampafantaro azy fa tsy ilay ny toetra ho mpiemitra. Azo ny rombahany io vavadiny fiemoran'io. Mety misy manana toetra tezidava na ny lela mpiteny fahavetavetana, na ny fo mpitsiriritra, na ny fitiavam-bola, na zava-maloto. Ampafantaro azy ireo fa azo ny rombahany io vavahady io. Mety aretiny zany tompo na marofy, azon'izy ireo rombahany io vavahady io, fa voalefina noho ny fahatsosika izy, notorotoroninna noho ny elitsika, ny famaizana nazontsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nasitranana atsika. Mpandresy zahay izao maraina izao, ekeo zany tompo, ary
ambony zany rehetra zany. Teo io asa lehibe no tanterahany io. Eo koa ny fiarahany aminay. Efa nampanantena izy fanao zany. Vetivety foana de tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita, satria eo aminareo ah. Eny ao anatinareo hatramin'ny fataperan'ny taona. Mangataka roa eo ny ampafantaranao ny tenanao amin'ny tsiraray aminay anio maraina, satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Inonareo famarinana ve zany? Tena inonareo famarinana ve? Ka tsy misy aloko ny fisalasalana ao am-ponareo. Eny tsaroa fotsiny zao, tsotra loatra ny fiasan'ny fanahy masina ka mahaverefitra ny be fahalalana. Reo zavatra tsotra indrindra mety ho efa nahitan'ny fanahy masina nanao an'izao ah. Nilaza zavatra zay eny tsy hoe veriko fa toy zany io. Raha nampiasa ny fisainako manokana de ho nilaza hoe tsy afaka ho marina zany, nefa de marina trany io. Tsotra loatra ny fanaovany zavatra. Ary manao zavatra izy mba hampafantarana ny tenany amin'ny vahoakany. Andriamanitra de miaraka amin'ny vahoakany, eo anivony ny vahoakany izy. Tiany izy ireo ary tiany manao zavatra ho azy ireo, ny manampy azy ireo, mba hamela azy ireo hahafantatra ny zavatra efa nataony fa tsy izay mbola ataony. Efa natao zany, anareo io, fanananareo zany, fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra raitsika ho an'ny fiangonana io. Eny toinona ny ampisavitan-tsaina ny be fahalalana, toy ny tamin'ny andron'ny Daniela sy tamin'ny andron'ireo zazalahy Hebreo sy ireo maro zay no resantsika anio maraina. Hitanareo fa ny tontolo be fahalalana tamin'izany andro zany de sarotra resena toy ny ankehitriny ihany. Izay foana ny fahavalo, ny fomba fijerin'izy ireny sy ny siansany moderna sy ny sisa, ka tena sarom-patarina sy ny sisa ho an'ny fisainany zany toy ny misy eo amintsika ankehitriny. Hitanareo fa toy ny tamin'izany ihany, nefa nisy hatrany reo zay sany toetra teo ka nanao hoe ny an'Andriamanitra no izy. Marina ny tenin'Andriamanitra. Ary anareo tsy ilainareo ny andresy satria efa nandresy izy. Ny antokana ilaina ataonareo de ny miroso fotsiny ary mijoro tsara eo am-bavahady manao hoe fananako io, fananako ty, nomen'Andriamanitra io. Ny famonjena raha mila ny fanahy masina aho efa nomen'Andriamanitra zany ho an'ny teny fikasana, ho an'ny zanatsika ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsony ny tompo. Zay no antony ijoroako fotsiny ny fanimpoko ny amin'ny famantarana fanahy io sy ny sisa de efa hifarana tsy ela. Hoe foana zany nefa de hifarana tsy ela io satria izotra ho amin'ny zavatra lehibe kokoa. Hitanareo, mitombo hatrany izy io avy amin'ny fandraisan-tanana niakatra ho amin'ny famantarana fanahy ary efa eo ampamoahana afo indray zany zao. Hitanareo ve zany? Dinio zany ka fantaro fa marina. Hitanareo, fantatro fa marina zany, fa ho lehibe kokoa io, ho ambony kokoa, ho tsara kokoa. Azo antoko zany. Eny nampanantenan'io izy, ary zay nampanantenainy no ataony. Tsy afaka ho diso amin'ny fampanantenana izy. Ka inona ary zany? Lay fanatrehany tsy akato eo amintsika, mba hamely zany, mba hamela anareo hafantatra fa nandrobaka ny vavahady ho anareo izy. Izy teo lay tananaka mpanjaka, tsy nisy afaka nandrobaka an'ireo vavahady reo afa-tsy izy. Reo rehetra tany aloha reo de alokany amin'ny fiaviany, saingy rehefa tonga izy de izy no namarana ny ady rehetra. Ny farana tao Getsemane sy tao Kalvari ny ady, fa ankehitriny sika de mijoro toy ny mpandresy tsotro zao. Hitanareo fa tsy misy ady atao intsony, ho atsika tapitra ny ady, efa azontsika tsotro zao zany. Misy didim-pananana ny amin'io, misy antoka ny soratan'Andriamanitra raitsika zay nanandratra ny tanany ka nanao hoe mianina amin'ny tenako aho, fa ny taranany no azo ny vavahady ny fahavalo. Ary nisy teo zany, efa voarobaka io, notorotoronina no niaintsika izy, nidikapoka taminy no nasitranana atsika. Efa vita io, asa efa tanteraka. Makan'io fananana fotsiny sika, fa ny asa taoko no ataonareo koa miaraka amintsika eto ny mpanjaka zao maraina zao. Reo fitahiny lehibe, ny fanahy masina no manomba atsika. Zay no hatsapantsika ny fahatsapana be voninahitra io amin'ny fahalalana fa tena miaraka mifanitsy amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Manome fampinonana mahafinaritra tohinona ho antsika ny fahalalana fa Andriamanitra no raitsika. Eny inoko move ka nozarainy ny karatra fangatambavaka ny maraina. Nabarako azy fa raha tsy maro fa ny
ny olona eto amin'ny tabernakla ihany eny de tsy zarakaratra fangatambavaka sika fa raha mahery ny olona folo 5 na toy zany ny vahiny eto amintsika eny de zaraina ny karatra fangatambavaka mba ahafahantsika mampiakatra azy reo ety ka ivavahana ho azy firy ny vahiny manatrika eto anio maraina atsangano ny tanana la eny misy 5 na 20 izy reo eny ary andahatra an'ireo karatra fangatambavaka reo sika ka ampiakatra azy ety amin'ny lampiazo hitanareo ny antony lazako ny am'ireo olona eto amin'ny tabernakla efa eto izy reo io famantarana fanahy io tsaro fa zao ny teneniko ny famantarana fanahy de ifarana tsy hoely izy zavatra tena lehibe kokoa sy ho tsara kokoa efa eo an-dalana zay no nisy raha ny fahalalako hitanareo fa eo mpijerena rahalahy roa eto zay niaraka tamiko maly fony trango zany hitanareo sy niandro talohan'ny trangana io ary efa intelo ny fanesy zany zao no niseho fanamarinana io fefa tena tombotra zany zao hitanareo efa eo an-dalam-pisehoana ankehitriny tompo ianao no Andriamanitra ary mpanomponao zahay isaoranay ianao ny amin'ny teninao ny amin'ny fany masina zay ny tany fonay ary ankehitriny faly zahay fa mipetraka eto amin'ny fahalalana fa mpandresy zahay efa azonay ny vavadiny fahavalo rehetra efa nomenanay zany ary ety an-tananay ny fanalahidy mahasokatra azy rehetra ny anaran'i Jesosy Kristy no anokatra ny vavadiny fahavalo rehetra raisinay io fanalahidy io ny fanalahidiny anaran'i Jesosy ka anokafanay ny vavadiny fahavalo rehetra zay anakanany anay ho lavitra zay mety ho teny fikasana ary Andriamanitra manatona ny anaran'i Jesosy zay anio maraina miaraka amin'io fanalahidy io manokatra ny vavahady eo amin'ny marary sy ny marofo satria voasoratra ao amin'ny teninao hoe amoaka de amin'ny amin'ny anarako izy reo iteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy ary na de andray mena rana azy izy na isotro zava-mahafaty tsy ampaninina azy zany ametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany reny fantatray fa mariny reo zavatra reo koa ekeo zao marainy zao tompo ny ahatonga azy reo ny ahafahan'ny olona ity zany amin'ny alalany fisehoany teny tonga nofo sy monina eto anivonay hoe nitorotoronina noho ny eloka izy ary noho ny dikapoka taminy no nasitranana anay ary anaiky zany ane izy reo ka ho sitrana ny omaraina amin'ny aretiny sy ny fahoriny ary ny olany rehetra angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany amen azonao alefa ve ry Tedy mino fotsiny malefaka sady milamina raha sitrakao ary eto ahoana azon'izy reo atomboka amin'ny voalohany larana voalohany karatra fangatambavaka 2 roa 3 4 5 6 7 8 9 ary 10 anazay misy eo eny ary ho amin'ny fahatonina ary raha afaka hitsangana ianareo makanesa am'ty ilanty saiky ande jerena larana voalohany larana faharoa izany manana karatra fangatambavaka larana voalohany larana faharoa ina ramse larana fahatelo larana fahaefatra larana fahadimy larana fahaenina larana fahafito larana fahavalo larana fahasivy larana fahafolo raha eo ampandrosoana izy reo ka akany toerana hitsangana ety de ty ametra-panontaniana misisa aminareo firy no misy olona aveto amin'ny tabernakla ve kamarary ny olona aveto amin'ny tabernakla atsangano ny tanana misy tanana 5 4 5 enina 7 valo na 5 eo misy olona aveto amin'ny tabernakla nefa tsy aveto amin'ny tabernakla fa mivahiny eto amintsika ka mety taorinany nanomboan'ny fivoriana no nidirana ka tsy nahazo karatra fangatambavaka sitrakareo ve ny anangatanana zay rehetra mila n'Andriamanitra ka tsy zay tsy aveto amin'ity tabernakla ity zay rehetra eto ka tsy mpikambana amin'ity tabernakla ity ka marary nefa tsy manana karatra fangatambavaka ary tiny no tsarovana-bavaka sitrakareo ve ny anangatanana na izy iny ary tsara zany iny ary ankehitriny angataka anareo aho mba ho feny fanajana araka zay azo atao mandritra ny fotoana fohy monjy de anomboka avy atrany sika eo eny ande jerena firy ny toerana mbola malalaka ary bily eny ary mo ve eo aminao ve ny larana fahafolo ny antso ny ray hatramy folo raiky ambe folo 12 telo ambe folo 4 ambe folo 5 ambe folo aoka izy hitsangana ankehitriny raha eo ny larana folo raiky ambe folo 12 telo ambe folo 4 ambe folo 5 ambe folo aoka izy hitsangana eny ary 2 roa 3 4 5 enina 7 8 9 10 raiky ambe folo 12 mbola misy roa banga ny ray hatramy 5 ambe folo
15, 16, 17, 18, 19, 5 ambin'ny 20. folo, 4 ambin'ny folo, 7 ambin'ny folo, 8 ambin'ny folo, 9 ambin'ny folo, 20. Oh, wait a minute. Oh, andraso kely. No lazaiko izy fa ny olona tsy aveto amin'ny tabernakla ihany no mena-karatra fangataham-bavaka. Marina zany. Hitanareo, satria hitanareo ho famantarana fanany eto. Ho ny olona baka ao amin'ny tabernakla reny olo reny. Hitanareo, ambarako anareo, firy aminareo eto no mbola tsy teto hatramin'izay, atsagano hoe ny tanana. Eny izay olona tsy mbola nanatrika ny fivoriako mihitsy hatramin'izay. Now, Koa or just a moment now. eny ary andraso kely eto ry lalahty edy. Now, I might say this, Eny mety azoko lazay zao. that Efa nandreny amin'ireo fivoriana ihany ianareo rehetra na izany aza ny fizotra ny satsy zany. Efa nanatrika fivoriana ve ny rehetra. Hitanareo, fony teto tany Jesosy tompontsika, tsy niambo ho mpanasitrana izy, fa izy ilay taranak'i Abrahama zany mihitsy, ary nomba azy ny teny fikasana. Nilaza izy fa tsy manao na inona na inona raha tsy naseho an'ny ray azy zany. Tsy zany ve? and he said, I Fa hoy izy, tsy mahefa na inona na inona aho raha tsy aseho an'ny ray ihany atao. Ka dia hitany zany tamin'ny tsy hoe raha tsy efa tenen'ny ray ahy, raha tsy aseho an'ny ray ahy. Masidady zao na 5:10. Zay hitako ataon'ny ray dia toy zany koa no ataon'ny zanaka. now when he Eny, izy rehefa we find out in the tonga izy, beginning of hitantsika his fa ministry tamin'ny fiandohan'ny fanimpony, that after he was rehefa avy nandray ny taranak'i David izy, ara-panahy ny resahana ny when the rehefa Holy tonga Spirit teo was aminy upon fany him masina at the baptism tamin'ny of John. nanaovan'ny Jaona He Batisasy, became the anointed ka tonga Messiah. Mesy I voaositra izy. remember, he was the Eny son tsarovy fe of fa God zanak'Andriamanitra izy when he was born. hatramin'ny naterahany. He was God's Izy ilay virgin zanak'Andriamanitra born son. nateraky ny But when he virjiny, became Messiah, saingy rehefa tonga Mesy izy, that's when the Holy dia tamin'ny Spirit fotoana ny avian'ny fany called masina Messiah, teo he aminy, was the satria ny anointed Mesy one. dia midika hoe ilay He was the voaositra. anointed Hitanareo, one. ary izy ilay When the Holy voaositra Spirit rehefa came tonga on teo the aminy earth, fany he masina. preached on the Efa land. renareo ny toniko ny amin'ilay Then we zanak'olo sy find voro out mailala. when the Dia hitantsika eo fa 40 fony days izy of temptation, he atao came rin'ireo out. 100 andro nakana fanazy dia nivoaka izy. How did it Ahoana finish? ny andohan'ny fanimpony, Find that in ary his ahoana ny ministry afaran'izany. that Hitantsika fa teo there amin'ny was a fanimpony man by the dia name nisy of lehilahy natao Andrew hoe Andrea. that went and Nandeha found his zany brother rahalahy Simon, ny a Simona fisherman, mpanarato and brought izy, him to Jesus, ka and nentiny teo Jesus amin'i told him, Jesosy, said, ary niteny tamin'i Jesosy hoe your name ny is anaranao dia Simona, your father's name ny is rainao Jonas. dia atao hoe Jona, From henceforth you'll be manomboka called zao ianao Peter, which dia means atao hoe little Petera, stone. zay Remember midika hoe that? vato kely. Tsaronareo ve And zany? this fellow was so Dia talanjona astonished tokoa at ty what lehilahy ty Jesus ny amin'izay told him. nambaran'i Jesosy azy. Now, was Eny, the Messiah moa ve ka tsy supposed to tokony do hanao that? an'izany Mesy? How many knows Zay that rehetra manalo amen? zany manaova amen. He was to be the Tokony ho God Andriamanitra-pahaminany izy promised. teo. Sure, Moses said, Eny the Lord tompoko, your ho God Mosesy shall ny raise tompo up a Andriamanitra ao prophet manangana-pahaminany tahaka. It shall come to pass. Raha Will misy not tsy hear mihaino this ny prophet, mpaminany io dia ho but also fongorana tsy the hoe Lord. anivony vahoaka. Now, Eny, then when we find avy eo out hitantsika later taty on, warina kely fa he izy came to his tonga tany own. amin'ny azy Who were izy, those? izy moa izy ireo, The Jews ny by jiosy raha araka ny nofo. And so his own Fa ny azy received tsy him naray not, azy so he ka had voatery to- izy teo. and that's what Eny, he tsy meant maintsy by nakeo the amin'ny jejolisy Lord, zany. received him Eny, not. satria ny azy But tsy as nandray many azy, as did fa zay rehetra receive nandray azy kosa to them gave dia him the nomeny power ery to ho become tonga sons of God. zanak'Andriamanitra. So now he's turned to the Koa Gentiles ankehitriny and nitodika tamin'ny jejolisy izy ary efa 2 taona zay. But now notice Eto the anefa thing that maro he ny did. zavatra nataony. Then Philip, Avy eo Filipo, after he's rehefa seen hitany this ny done, fisiany he zany, went and dia found lasa izy nizaha Nathanael. Natanael, He told ary Nathanael, niteny tamin'ny "Who is that? Natanael What ilay he has efa done?" hitany sy izay nataony. That astonished Dia nahatalanjona azy zany. Couldn't hardly Sarotra believe ho it. azy But when ny he nino got an'io, to the saingy presence rehefa nakeo of the amin'ny Lord fanatrian'ny tompo When Jesosy he izy, found where he rehefa hita ny toerana nisy azy, come up into his ka niditra presence, teo amin'ny Jesus said, fanatriany izy, dia ho "Behold the Jesosy, Israelites, indro ny tena in whom there's Israelita no guile." tsy misy fitaka. Now, if you Eny, been standing raha nijoro there, teo ianareo, do you think everinareo you've ve been fa ho spiritual ara-panampy enough to tsara understand ianareo who mba that was? halalana na izy azy teo? You think you Everinareo would ve fa nahalala ianareo? What? Ankehitriny jereo, See? hitanareo, That man io is lehilahy io a stranger. vahiny ihany izy, There he mety might ho have been a mpanarato, fisherman fa in the mpandrafitra Carthage izy, zay na one. izy azy. This Carthage Nijoro teo io lehilahy man mpandrafitra io, there lehilahy was a zatovo, man. ary tonga teo ty lehilahy ty, Like mijery one of azy the izy, men toy ny here. anankiray amin'reto olon-reto reto, Behold, ka nanao hoe the indro ny tena Israelites, Israelita, who was no God. zay tsy misy fitaka. Well, how did he know he was an Fa Israelite? ahoana ary no nahalalany Not fa the way he Israelita dressed, izy, all the all dressed tsy amin'ny fomba fiakanjo, If satria there's nitovy no ny fiakanjon'izy God, how rehetra, do you know zay he tsy was misy a fitaka. guy Ahoana no that nahalalany was fa lehilahy marina izy. So it astonished Ka this dia man natalanjona ny being a lehilahy io zany, real ary believer. amin'ny mahatena He said, mpino-marina "Rabbi, azy, dia or ozy a raby eo, brother, preacher, naralahy, teacher, mpitoroteny, when did you mpampianatra, ever see me?" taiza no efa nahitanao ahy? See his question. Hitanareo fa nanontaniana He izy. said, "Before Hoy izy, Philip called fotsy you mbola when you niantso were anao under the Filipo, tree, raha teo ambanin'ny hazo ianao, I saw you." dia fa hitako. He said, "You're Hoy the izy, son of ianao God. ny zanak'Andriamanitra. You're the king of Israel." Ianao ny mpanjakan'Israely. Jesus said, Ho "Because I Jesosy told satria you noho this, ny now lazako you zany see taminao, things. dia Now mino you ahy see ianao greater ankehitriny, things. nefa hita zavatra lehibe kokoa And noho that's zany the ianao. reason I Ary believe zay that no the antony church of the inoko living fa God hita is zavatra going to lehibe be noho a zany ny greater fiangonan'Andriamanitra velona. Efa eo andalam-pidirana ao amin'izany io tsy ho ela, hitanareo, satria ny noho izy ireo zany, zay rehetra nandany io noho ny fefin'ny anaram-piangonana, dia salasalako hoe
hoe mety isy zavatra inony. Hitanareo, ireo zavatra na ianareo mandeha ao amin'ny mazava na ianareo jamba, mahajamba ny hazavana, na izany manoro lalana.
nahita vorona madinika maro aho teo amin'ny sary vongany fahafahana aoka ho azonareo antoka ny ahitan'io rirala tomsa rehefa makany ianao hitanao nakapokapony teo amin'izany lohany de ho iafa misy inona ary de hoe raha tokony anaraka zavana izy ireo mba hialofa noho ny tafidrifotra de niezaka indray izy ireo ny amony ny azavana ka namony tena izy ireo zay ihany no zava-misy rehefa miady manohitra ny azavana ianareo mamony tena ara-panahy mandehana fotsiny ao mazava takazy ao mazava de anana fimbona asika ino ny fiangonana rehetra ary androso sy faliny amin'ireo fitahin'andriamanitra tsy afinaritra ve zany jereo le vehivavy samaritany na fony tonga teo samaritany izy io eny fa tsy jiosy samaritany ary hoy izy omeo aho sotroky de nitony resaka ho an'ny vahiny no itenenako eto de nitony resaka eny tsy nalala azy ho mesy izy fa de lehilahy ray tsotra fotsiny izy jiosy jereo ny fomba andresahany tamin'ny voalohany hoy izy fa tsy fombanareo jiosy ny miresaka amin'ny vehivavy samaritany toy zao ora vehivavy tsy manandraraha ikambana asika hoy izy fa raha fantatrao zay miresaka aminao de anao no nangataka tamiko ka nitondrako nomeko rano zay tsy nahatsakainy eto fa hoy izy eny andraso kely hoy izy zay mivavaka teo amin'ity tendrombohitry ty fa ianareo jiosy mivavaka any Jerosalema hoy izy fa avy ny andro zay tsy vavahanareo intsony na any Jerosalema na eto amin'ity tendrombohitry ty fa ao amin'ny fanahy satria Andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana hitanareo koa antoizany ihany resaka foana izy mandra-pahitany ny olany mba afantatrareo ve ny olany misy malala ve ny olana teo amindra vehivavy teo pasakana maro loatra ny vadiny sa tsy zany ka de hoy izy taminy andeha tsoy vadinao ka mankanesa ty hoy izy tsy manambady hoy izy mariny zany efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao lay toeranao ankehitriny hoy izy tompoko eny jereo izy tompoko hitako fa mpaminany ianao raha maketsy amin'ny fanamariana ianareo de ahita eo hoe tompoko raha ndika teny voalohany ianao no hitako fa ianao io mpaminany io tsaronareo ve fa milaza foana ny baiboly hoe io mpaminany io ianao ve io mpaminany io mpaminany izy ary io lay anankiray no lazainy Mosesy fa hitsangana hitako fa ianao lay mpaminany eny nampianarina anay ary fantatray fa raha tonga ny Mesia de anao andro zavatra eo izy famantarana ny amin'ny mamesiny teo sa tsy zany de nalalany ny olany hoy izy fantatray fa raha avy ny Mesia dia ambarany aminay ireo zavatra reo fa iza moa ianao hoy izy za zay miresaka aminao no izy ny laozany sy ny drano resakazaka nakao an-tanàna izy ataoko fa niteatratra izy ka nilaza no azony ny teo atratrany zay nitepy mafy ny tanany hoy izy andeha zaza roa lehilahy zaroa zay nilaza tamiko ny nataoko rehetra tsy zao va ny tena Mesia tsy zao mihitsy ve lay nambarany baiboly fa ho avy misy jiosy mipetraketsy lehilahy tony rehetra ihany izy toy ny mpandrafitra ny fijery azy nefa nambarany aho efa nanambady indimy aho ary fantatrareo rehetra fa mariny zany io no tsy maintsy io ny Mesia tsy zany ve eny io Jesosy vetivety foana fem-potoana fohy de tsy ahita intsony zao tontolo zao fa ianareo no ahita satria hoeo aminareo aho sady ho ao anatinareo ary ny asa ataoko no ataonareo koa anao asa lehibe no zay nataoko teto azy ianareo satria za makany amin'ny ray iverina amin'ny endrika fanahy efa voanono ny fanatitra maty ilay taranaka mpanjaka nitsangany indray ilay taranaka mpanjaka eny mijoro vao marina ny fiangonana noho ny finoany any zany ary afaka hiditra ao amin'ireo olonireo ny taranaka mpanjaka ka tonga azy ireo mihitsy ho piray lovo ho zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra eny ho anareo rehetra zay tsy eo am'izao laram-bavaka zao niteny taminy aho mba tsy hanome karatra afa-tsy ny olona raha niantso azy aho tamin'ny maraina niantso aho izy hoy izy tianao ve ny akanesako eny ary zarako karatra vitsivitsy ry dada hoy a raha maherin'ny folo no tsy aveto amin'ny tabernakle eny matetika ary manao antsy eto amin'ny tabernakle sady mizara karatra fangataham-bavaka de miverina nareo manao hoe efa fatany izy ireo avy ato amin'ny tabernakle reo fatany momba azy ireo zany mihitsy de avadiko indray zany ataoko hoe aoko zay tsy aveto amin'ny tabernakle ihany no androso zao ary zay tsy aveto amin'ny tabernakle ianareo no akeo amin'ny laram-bavaka tsy fantatray ny amin'izy reny ho ny tabernakle tsy fantatray ny olan'izy reny mety mandangy any amin'io izy hitanareo de hoy a aoka tsisy androso avelao ny fanay masina no ifidy eo amin'ireo zay eto ka tsy avy ato amin'ny tabernakle zay mipetraka eny fotsiny eo indray ianareo tsy misy mihitsy fomba hitondrana ny olona amin'Andriamanitra raha tsy efa voatendry raha teo ny zanak'Andriamanitra izy tsy misy fomba tsotro zao anaovany zany hoy Jesosy tsy misy mamanatona raha tsy tao miraiko ary mariny zany zay rehetra nataony de nisy nanohitra raha zao ny fomba nanaovany azy de lazaina fa tokony ho toy zao ary raha toy zao de lazaina fa tokony ho toy zao indray hitanareo ny tsy finoana tsotro zao io fa ny fahendrena efa nao mariny reo zanany ka hitanareo zany eto ary mesaka aho nilaza amin'ty andehan'olony ity an'izao hoe Jesosy Kristy io taranaka mpanjaka io
tsy isika akory io fa izy mpandovan'izany fotsiny sika kanefa atsika ny zavadrehetra ahoana raha njoro teo ianareo tamin'ny andro nakalesa Simona teo io ary ianareo irery fa io no isan'ny zavatra voalohany indrindra nataony eny ho zavatra voalohany ho an'ireto olonreto zany raha ataony eto tsy mbola nahitan'izany mihitsy izy ireo fa raha nanatony Simona zokiolona mpanarato izay tsy ampy fahaizana akory mba hanao sininy ianarany tamin'ny taratasy nilaza ny baiboly fa tsy nahay ary tsy nampianarina izy ary mampitohy zany fa tsy nahay ary tsy nampianarina ary rehefa nanatony izy tamin'ny famantarana ny teo amin'i Jesosy ho Jesosy ny anaranao de Simona. Inona ho ianareo no tao an-tsaina? Inona no mety ho tao an-tsainareo raha ianareo no njoro teo ary ny rainao atao hoe Jona fa Petera no antsonanao manomboka izao? Inona no mety ho tao an-tsainareo? Izao ve namaky eritreritra io lehilahy io? Eny inona no tao an-tsainareo? Mety ho nieritreritra ve nareo fa io no famantarana mamesi? Raha izany no famantarana mamesi tamin'ny taona iray dia tsy maintsy izany famantarana mamesi ho an'ny taona faharoa, ho an'ny taona fahatelo, ho an'ny taona fahaefatra. Tsy maintsy izay ihany eo amin'ny taona rehetra satria tsy afaka iova Andriamanitra. Ary firy ny malala fa Andriamanitra ny Mesi? Azo antoka fa izany izy, ilay vahosotra, azo antoka. Ka dia tsy afaka iova izy, tsy maintsy toy izay foana izy. Izay no antony tsy maintsy naneho ny vavolombelona mitovy ihany teo amin'ny Samaritana nataony teo amin'ny Jiosy satria ireo firazarana telo eo amin'ny taranaka dia Masema ary ny taranaka Jafeta, ny Jiosy, ny Jetilisa ary ny Samaritana. Eny tsikatra reo ve ny fanay masina? Firy na tsikatra fa Petera nanana ny fanalaidin'ny fanjakana? Tsikatra reo ve fa ny sokafany ho an'ny Jiosy zany tamin'ny andro Pentekosta? Nakeny Filipo ary nitoro tamin'ny Samaritana ary nanao batisa azy ireo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy saingy mbola tsy tonga tamin'izy ireo teo ny fanay masina. Nilain'izy ireo no nandefa sinaka ny Petera izay nametraka ny tanany teo amin'izy ireo dia noraisy ny fanay masina. Marina ve zany fa tao an-tranon'ny Kornelio ny Jetilisa no nandray an'io nanana anjara ny rehetra nanomboka teo. Nisokatra tsotro zao ho an'ny rehetra zany ankehitriny ka dia izay ary hitanareo nilain'ny vahana io manana ny fomba fiasany Andriamanitra. Eto anio maraina raha eo io anankiray izay nanome ny teny fikasana ho an'ilay taranaka io ary raha mipetraka eto koa ilay taranaka tiako nino hoe isan'ny tsiraray aminareo raha mipetraka eto ilay taranaka dia azo antoka fa ho hitan'ilay taranaka ny teny fikasana. Eny nanangatanana ny tsiraray tamin'ireto olona mijoretoreto mba nehony fa tsy mbola nanatrika ny fivoriana toy izao izy. Vahiny amiko izy ireo tsy misy fantatro na dia ray azy tonga eto fotsiny izy ireo ary vao minitra vitsy zay no nanomezany bilikaratra fangataham-bavaka azy ireo dia iny fa mitsangana eto izy ireo. Mary ihany koa ianareo eny no nanangatanana hoe tsy nahazo karatra fangataham-bavaka nefa vahiny eto ihany koa tsy mampanina nefa zany. Ino fotsiny fampandovany teny fikasana iny ianareo? Ino fotsiny fa nidikapaka taminy nasitranana anareo ary inoy amin'ny fonareo rehetra zany dia banjino izy. Zay fotsiny ny amin'ity fanomezam-pahasoavany ity manolo tena feno aminy fotsiny teny tsy milaza na inona izy no miteny. Ary raha ny fanahany ho amin'ny faminany zany dia nanana ny zaolona izay tompo an-trano ny mpaminany. Marina foana io ary tsy misy idiran'ny fampianarana satria zany dia tsy maintsy efanitsy amin'ny baiboly raha avy amin'Andriamanitra. Tsy afaka ilaza zavatra Andriamanitra ka iova hevitra amin'io avy eo ary ala amin'izany tsy maintsy toy izay foana amin'ny fotoana rehetra. Eny ianareo eny minoa amin'izay rehetra ao anatinareo minoa. Ankehitriny aza mandehandeha intsony aoka hipetraka tony tsara ny rehetra ankehitriny ho tena mora sy milamina arak'izay azo atao. Izao no misy eto amin'ity marain'ity lehilahy no olona mijoro voalohany eto. Eny andray an'io soratra masina io sika. Eny hitanareo ve ny toerana misy firy no afaka azo an'izany? Indreto misy lehilahy sy vehivavy maro tsy mbola hitako mihitsy teo amin'ny fiainako. Mbola tsy nanatrika fivoriana mihitsy izy ireo ary hitanareo ny toerana misy azy ireo tsy fantany izay mety hitranga, tsy fantatro izay mety hitranga nefa Andriamanitra nampanantenan'io. Tsy fantatry Abrahama izay hitranga raha namoaka ny antsy hamono any Isaka izy nefa Andriamanitra nampanantena azy. Izay no nandamina an'io toy ny avy tamin'ny fahafatesana nandraisany azy ka fantany fa vita ny anangana azy avy amin'ny fahafatesana. Marina ve zany? Ka izay no mandamina an'io. Eny indro misy lehilahy mijoro eto anilako tsy mbola nahita azy aho, tsy misy fantatro ny aminy, tsy mifankalala zay, tsy mifankafantatra zay. Andriamanitra malala antsika roa. Eny noho ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra raha azoko atao fotsiny amin'ny fanomezam-pahasoavana ananako. Eny ireny fanomezam-pahasoavana ireny dia efa eo aminareo hatramin'ny fahaterahana efa voatendrin'Andriamanitra raha teo talohan'ny fandrenana zao tontolo zao. Firy malala zany ka tsy nisy nataoko mba azoako an'io fanomezam-pahasoavana io. Andriamanitra no nifidy an'io, tsy za mihitsy no nifidy zany, izy no nifidy an'io. Hitanareo toro-paminany tamin'ny testamenta taloha sy ireo olo-kafa efa voatendry raha teo izy ireo ny hanao an'izao sy ny hanao an'zato. Eny raha marary raha lehilahy tsy afaka nasitra anazy aho. Raha mila zavatra raha lehilahy dia miakina amin'izay ilainy no ahafahako manampy azy na tsy.
angamba raha misy zavatra hafa zay to zavatra kely azoko anampiana azy eny hafahaly ihany ianao an'io. Angamba manana toetra tezidavy izy, angamba tsy kristianina akory izy, angamba kristianina izy, angamba mpisantoko izy, tsy mahalala. Ahoana raha mpanafika amin'ny sokosoko izy zay mitsofoka moramora ka tonga eto ka manao ny tena no zavatra fotsiny, de jereo zay mitranga. Hitanareo, jereo fotsiny zay mitranga, tsy mahalala. Nefa eny mijoro eto ianao sady afaka manana antoka amin'ny fahalalana fa nampanantena Andriamanitra, miazona ny teny fikasany Andriamanitra. Hitanao, eny raha miazona ny teny fikasany eto ankehitriny mihitsy ho an'reto olona reto Andriamanitra, firy aminareo zay mipetraka eny no ino an'izany amin'ny fony rehetra, ino an'io amin'ny fony rehetra, mino fotsiny ary. Eny andeha jerena, andeha rasina soratra masina. Eny Simona Petera ny tonga teo amin'ny Tompo Jesosy, ary noho ny tonga teo amin'ny Tompo Jesosy izy de nolazain'ny Tompo Jesosy tamina izy azy sy nilaza taminy mikasika ny fiainany. Eny mbola velona io Jesosy io ankehitriny. Izy inonareo ve fa nitsangana tamin'ny maty izy? Inonareo ve fa mivelona ao amin'ny fiangonana mihitsy io fa na mesianika io amin'izao andro zao? Tovy ihany tamin'izay nataon'izany hatramin'izay. Eny ary, eny ianareo mpiaino zay tsy manana karatra fangataham-bavaka, jere aty ary atao hoe tompo. Mazava ho azy fa tsy misy karatra fangataham-bavaka eny amin'ny mpiaino, efa mijoro eto amiko izy rehetra. Ianareo mpiaino eny atao hoe tompo, ka sioa de jereo zavatra mitranga. Andeha jerena ny zavatra mitranga. Eny Ramse, raha mety misy fomba anampiko anao de ho nataoko zany. Hitanao za de tsy mifakafantatra tsotro zao sika, ary sambany aho no miaona aminao, nefa tompona ndraikitra aho amin'ny mampitory ny tenin'ny famarinana ary ho vavolombelona ny amin'ny Jesosy Kristy. Ary eto tsy tiako ianao raha ilaza zavatra amiko, tiako fotsiny ianao raha maly aho hoe marina na tsia, de avelao izy miasa. Ary raha natanteraka zavatra mitovy ihany eto amin'ny lampiazo izy amin'ny alalan'ny zao vatany zao, toy izay nataony tamin'ny alalan'ny vatany Jesosy, de Andriamanitra atao amin'ny Kristy zany. Io Jesosy tsy manao na inona aho raha tsy aseho an'ray zay atao anatiko ahy zany, ambarany ihany no tokony atao. Ka de tsy Jesosy no niresaka tamin'ny ravivavy, fa ny ray tao aminy no niresaka tamin'ny ravivavy. Zany de tsy Jesosy no nalalany na izy a Simona Petera, fa ny ray zay nitoetra tao aminy no nahafantatra na izy a Simona Petera. Zay no nisy, hitanareo, zay no nisy. Azoko ambara aminao eto fa kristianina ianao. Eny Ramse, satria eo aminao misy toe-panahy tsapa fa mora sy mahafinaritra, fa mino izy ty, kristianina izy, ny fikristinana no mampahory anao, ka zay no miteraka areti-bavony. Marina ve zany? Hitanareo, eny marina zany. Ahoana ary zany? Ahoana no nahafantarako an'io? Fomba ahoana loatra no mety nahafantarako an'io? Tsy mbola nifankahita sika hatramin'izay. Marina zany sa tsy zany? Angamba ilaza zavatra hafa ny aminao izy. Olazaiko anao, indro misy zavatra, misy vehivavy hitaka eo anilanao, miaraka aminao izy, vadinao io, mila fanampiana koa izy. Eny Ramse, inonao ve fa azon'Andriamanitra ambara amiko ny tsy mety amin'ny vadinao? Eny ary Ramse, marary fo izy, misy tsy ara-dalàna. Marina zany sa tsy zany? Kizitina ihany koa. Eny Ramse, eny tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianareo. Rehefa aritriny izy iranareo rehefa mody ho an'ny Cincinnati. Marina zany, avy any Cincinnati ianareo, oyo, ny anaranao de Milliken, miverena, mody eny an-trano, aoka ho sitrana, hitanareo ny tompo, de ho sitrana ianareo. Ianao sy ny vadinao, hitanareo Andriamanitra. Manatona Ramse. Mino ve ianareo? Eny mino fotsiny aza misalasala. Eny aoka ho feny fanajana ny rehetra eto, aoka ho feny fanajana fotsiny petra tsara. Hitanareo, mora voahelingelina ny fany masina, firy malala zany? Tena mora voahelingelina ny fany masina, hitanareo. Fanapahana kely fotsiny de manelingelina azy. Raha ny filazan'ireo dokotera, tsy maintsy ho faty ianao, tsy hoe lanohy ny areti-po. Marina zany. Tonga eto ianao avy any Chicago. Ramse Mosley, Theodore no fiantsonanao. Mino an'Andriamanitra ve ianao? Mody ary any an-trano ary aoko ho velona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoko ho sitrana. Andriamanitra hitanao. Mino an'Andriamanitra ve ianao? Misy zavatra marary ao amin'ny ranjonao. Tsy avy eto an-tanàna ihany koa ianao. Avy any Owensboro, Kentucky, Madame Lembo no anaranao. Mody any an-trano ary aoko ho sitrana. Ilay raha matoa mipetraka etsy ry, avy any Owensboro ihany koa izy.
misy fery eo amin'ny nononao eto tokony ho didinanao rapitso andeha mino ary aoka ho velona mino ve anao Ramse tsy mifakafantatro sika Ramse Gilmore no anaranao marina zany avy any Anderson ianao Indiana eo amin'ny toerana misy nietsika ataon'ilay Église de Dieu lehibe marina zany ny mahito anao dia ho an'ny zanakao vavy izay marary ny ilany malemy ny ilan'ny tenany mino ve anao modia reny an-trano dia ho hitanao arak'izay inonao azy izy eny ary Andriamanitra hitanao manana finoana ino zany mino amin'ny fonao rehetra ve anao Ramse avy any Indianapolis ianao mpitory filazantsara ianao ny vadinao io marary ihany koa izy misy olana eo amin'ny lalakanina ao amin'ny lalakanina ny dokotera marary fo izy somary kizitina hitako fa marenina izy io tongava eto misaotra ry fanazay mahatonga azo marenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy anao amin'ny alalan'ilay Andriamanitra velona mivoany raha vehivavy eny mandrea tsara ianao zao samy afaka ody any an-trano ianareo ary ho sitrana miverena any an-tranonareo fa mandrea ianao sady sitrana ary ianao salama mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo mino fotsiny an'Andriamanitra mino io fifotosan'ny vanitaolana sy ny sisy io dia zavatra manahirana inonao ve fa hanasitrana anao Andriamanitra ka dia midina reto modiana an-trano dia rao ny anarany ary ataovy hoe misaotra anao Jesosy tompo malalo ny antony nandrobako an'izany faingana dia satria izay ihany koa no mahazo an'io vehivavy io fifotosan'ny vanitaolana ary inonao ve fa hanasitrana anao Andriamanitra eny ary tompoko midina etsy fotsiny ary dia laza hoe misaotra anao tompo Jesosy io dia modiana an-trano eny ary ranabavy mandehana andeha miverina ny modi ka mino fa io fianjanana eo amin'ny lohalika ao io ary naretim-ponao sisisa miverena fotsiny ka modiana an-trano ataovy hoe misaotra anao tompo Jesosy io ary ako sitrana mino amin'izay rehetra ao anatinao mino ve nareo ahoana kosa ny aminareo etsy ny sasany aminareo mino ve nareo misy raha matoa kely miperaketsy matimaty izy azo ny andro be inonao ve fa hanasitrana anao Andriamanitra ekenao ve zany eny ary raha ekenao zany dia ataon'io indro misy mpitory-teny mipetraketo tianana famindrany manakay kokoa an'Andriamanitra ianao sa tsy zany Ramse inonao ve fa ataon'Andriamanitra hoanao zany atsangany ny tananao ka ataovy hoe ekeko zany ry raha matoa mipetraketsy ry vao napidina ny tanana misy olana ara-panahy eo aminy eo petreretana zany izy marina zany iry misy raha matoa manontantena raha nanjanaka ihany izy marina zany efa teo amin'ny fivorinana ataoko ianao ary nampanantenanao ao avy tamin'Andriamanitra zazakely tsy zany ve eny ary ka modi any an-trano ary anano zany aza manany amin'ny intsony mino ao fonareo rehetra ve nareo ianareo rehetra mino ve tsirairay aminareo ny taranaka Abrahama no azo ny vavahady ny vavahadiny fahavalo move ka taranaka Abrahama amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianareo atsangano ny tanana raha izay apetrao amin'izay eo akaikinareo ary ny tananareo amin'izay eo akaikinareo mifametra tanana aoka ianareo ifametra tanana rombony vavahady ankehitriny anareo zany fanananareo io ny fivavaky ny finoana dia amonjy ilay marary anangana azy ireo Andriamanitra eny ary mivavato ny fanaonareo mivavato ny fananareo any fiangonanareo mivavaho an'ilay olona miaraka aminareo mifametra tanana fotsiny ary mivavaha tompo Jesosy io tonga amin'ny anarany tsy to taranaka mpanjaka lehibe io zahay lay taranaka Abrahama zay nampanantenana azy teo amin'ilay tendrombohitra nanomananao zanak'ondry fa napetraka ao tany anefitro zanak'ondry io tsy hay azavainy zany toy ny nataonao ny amin'ireo votsiry ireo maly mangataka aho tompo Andriamanitra ao ny andefasanao hery finoana ary aoka ny taranaka rehetra fantatro fa ho vitan'izy ireo zany tompo satria nilaza ianao fa ny taranaka Abrahama ary raha misy ny ambo taranaka teto nefa tsy taranaka izy dia mamela azy ireo noho zany fisainana na fiambony zany ary aoka ny fany masina amin'izao fotoana izao no ampirehitra ny ain'izy ireo amin'ny finoana velona aoka irotsaka ao am-pony tsiraray ny fany masina ka nasitrana ny olona rehetreto mifametra tanana izy ireo olona taranaka mpanjaka zao famantarana zao no anaraka izay mino raha metra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany reny ary manatrika eto ankehitriny lainanao ny teny fikasana sady maneho ny tenany fa eto izy indro fa mifametra tanana ny taranaka zao famantarana zao no anaraka izay mino aoka ikorina amin'ny alalan'ireo tanan'ireo ny fany masina ka hiditra ao am-poniny olona ao amin'ny vatany ka nasitrana an'izay rehetra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ekeo zany tompo elohiko ny devoly elohiko ny tsy finoana rehetra elohiko ny fanahy maloto rehetra elohiko ny mpizaozao rehetra elohiko izay zavatra rehetra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra
Ary aoka ny fanamasina ka ny toerany ao am-pon'ny olona ampinoana amin'izao fotoana izao. Aoka ny aretina rehetra sy ny fanantenana rehetra, ny rofo rehetra hiala amin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ry taranaka Abrahama, firazanana mpanjaka ianareo. Ianareo ny teny fikasana noho ny fahasoavana sy ny fanampian'Andriamanitra. Firy aminareo no afaka nangatana ka ilaza hoe voaraiko izay nangatahiko. Saotra anareo. Zany no izy. Zay no tanjon'ny teny fikasana. Zay no antony nanomezana ny teny fikasana. Mba hahafanareo andovo ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay namonjy anareo. Namonjy anareo tamin'ny ota izy, namonjy anareo tamin'ny aretina izy, namonjy anareo tamin'ny fahafatesana izy, namonjy anareo tamin'ny elo izy, namonjy anareo tamin'ny fasana izy. Hoy ianareo, ry Rala Branama tsy maintsy ho any am-pasana ihany sika rehetra, nefa tsy mahavita miazona sika ny fasana. Nandeha teo ihany koa izy, nefa tsy navita niazona azy zany. Zany mihitsy tsy navita niazona azy io. Rala Branama mafy loatra ny fakapanama azo ahy teo aminy ihany koa zany. Nefa namonjy anareo tamin'ny fakapana izy. Aza mitondra anahy eo amin'ny fakapana fa manafahana amin'ny ratsy. Efa natao zany. Anareo avokoa io. Anareo zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nomena anareo maimaim-poana ny rehetra. Tsy misy tokony aloha intsony na nytoy zany. Anareo fotsiny zany amin'izao fotoana izao. Fahaly venareo ny amin'izany. Fahaly venareo noho ny aminy. Isaorana ne Andriamanitra. Eny isy fivoriana eto anio arivo raha rivo. Amin'ny fito sasany raha rivo. Amelan'ny pastor ilazy zany aminareo ah. Tongava. Eny ny alady marain'izao raha sitrapon'ilay tomposoa iverina aho mba hivavaka ho an'ny marary eto amin'ny tabernakla na zay misy eo.